mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo. taorian'ny herinandron'ny fanapaharehana ara-pamokarana natao teto Antananarivo dia mitohy hatrany ny asan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fitaliavam-paritry ny fambolena sy ny fiompiana Analamanga. Tantsaha Papita paysan relais miisa 500 avy amin'ny distrika miisa 7 izay mandrafitra ny faritra Analamanga. Ka ny 720 dia nahazo fiofanana manokana amin'ny fanaraha-maso ny fanafody famonoana ny bibikely mpanimba ny voly no ny sitraka ny bisikleta miisa 470 sy ny kit ahitana ny fitaovam-piasana maromaro natao teny nanisana ny 4 mars 2024. Fitaovana hoentina anamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sampandrarahan'ny fambolena sy ny fiompiana Sirae eny anivon'ny distrika ireto fitaovana ireto. Arak'izao hitanareo zao dia misy lanonana kely eto, atao hoe lanonana satria mahafaly ny tantsahantsika. Ny zavatra atao eto dia fizarana fitaovana toy an'ilay natao teny amin'ny hôtely Carlton. Izany moa zany dia tafiditra ao amin'ny asan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana dia miezaka manakaiky sy mampiroborobo arak'izay hafainganam-pandeha izay tratra manomboka izao amin'ny fahafahana mampitombo ny asa sy andraikitra izay sahany eny ambanivohitra. Ny fitaovana toy ny bisikileta tazanareo eto sy ny ankoatr'izay fitaovana toy ny fanamiana sy ny kasika sy ny boty ny antony hanomezana azy andreto dia mba ampiasain'ireo ratsa mangaika any amin'ny farany lavitra indrindrany amin'ny serasera eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana. Izany hoe rehefa manana an'ireo fitaovana ireo izy dia afaka mivezivezy dia mampita tatitra. Izany hoe eo amin'ny resaka vaovao hoe inona ny zavatra mitranga any dia mba ho aingana be ilay izy no fahazahoana aty amin'ny fitaliavam-paritra. Dia amin'izay fotoana izay dia hisy fiovana ny hafainganam-pandeha ny fiasana aty ambony sy ary amin'ny rantsany ambany ery. Dia inona fa hoe tsisy tsony ilay fahasarotana satria misy commune maro eto hatrany amin'ny 430 atao anatin'ny région Analamanga dia misy sarodalana dia mba ialana amin'ilay ohatrany hoe fandehanana tongotra fotsiny makamy fokotany iray dia efa mba misy bisikleta aloha eo zany ahafahany mandeha dia avany izy manao ny tatitra any amin'ny Sirae dia avy eo indray ny avany indray mampiakatra hoe misy ohatran'izao ary dia inona fa anatsara ny asa eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana izao hetsika ataon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izao. Antom-pisina 3 no mamaritra ny Tantsaha Papita ny vaovao avy any amin'ny ministera foibe amin'ny alalan'ny Sirae sy ny Derae ho an'ny mpamokatra izay milaza ny zava-mitranga amin'ny tompon'andraikitra eny fotony ary mitatitra izany indray any amin'ny fitondrana foibe. Faharoa manara-maso ny hetsika efa nataon'ny ministeran'ny fambolena tamin'ny alalan'ny tetikasa teny anivon'ny commune ary ny fahatelo manome torohevitra torohay ho an'ny Tantsaha mpamokatra. Ny olana ny sedraina hatramin'izay dia ditongotra lava le fahaseranana rehefa manatanteraka an'ilay asa amin'ilay resaka momba ny fijerenan'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny fanaraha-maso amin'ny barazany any aminay any amin'ny atsimon-drano any amin'ny farany avaratra iny. Dia izay zao ny olana manana an'ity zany zao manana an'ity bisikleta ity mba tsy manana olana intsony mandeha amin'ilay digue de ceinture vesy ilay mandehandeha any amin'ny jeren'ireny Tantsara eny amin'ny mandeha amin'ny fiofoloha efa mba tsy ditongotra intsony fa mba mahazo bisikleta dia fa mba miaina ny arerahana aloha indraindray arahanina tsohanina amin'ilay manara-maso amin'ilay izy. Ka dia makasitraka indrindra ny zareo ato amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana aloha mba hitohy foana ilay fiaraha-miasa sy fanampiana ny mpamboly sy ny Tantsara rehetrarehetra sy ny mpiopy ambin'Andriamanitra ny izay lehibe indrindra amin'ireo ministera ao. Dia raha ho an'ny tao-pamokarana 2024 hatramin'ny 2024 dia nahatratra 513 no nisitraka ny tohana ana-pamokarana avy amin'ny tetikasa Purpa ho an'ny faritra Analamanga manokana. Tanjona amin'izao hetsika izao ny ampiakarana ny vokatra ahatrarana ny fahavitatena ara-tsakafo ary anatsarana ny farim-piainan'ny mpamokatra. Mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo.